miditra amin'ny tapafarany amin'izay tsika ny famantarana sy ny finoana. Inona ny ifandraisan'ny famantarana sy ny finoana? Misy ifandraisany ve io? Lasarintsika. Zao ny dikan'ilay fanontaniana dia zao hoe ilaina ve ny finoana mba hisian'ny fahagagana? Ilaina ve ny finoana mba hisian'ny fahagagana? Dia misy andininy vitsivitsy tokoa ohatra miteny izany, ohatra milazan'izany. Ohatra Matitoko 7:7-7:20. Hozy izy hoe ary tsy nanao asa lehibe maro teo izy noho ny tsy finoan'ireo. Satria zany tsy nino reto olona teto amin'ity tanàna ity dia tsy nanao asa, tsy nanao fahagagana teo Jesosy. Ala. Io monko tenen'ny teny mpinoana sy ny prospérité mihitsy io vao tsy mahita fahagagana ianao, tsy ampy finoana ianao zay, tsy ampy. Ianao foana ny diso. Zalahy tsy mety diso mihitsy fa ianao foana ny diso. Dia marina zany fa nisy an'izay tokoa. Tsy nanao asa lehibe tsy finoan'ireo. Marka 9:5. Vakitsika eo amin'ny contexte. Hoy Jesoa taminy tsy misy mpaminany atao tsinitsinina raha tsy eo amin'ny taniny sy ny havany ary ny fianakaviany ihany. Ary tsy afaka nanao fahagagana akory izy teo afa-tsy nametraka ny tanany tamin'ny olona marary vitsy foana sy nahasitrana azy. Ary gaga izy noho ny tsy finoan'ireo. Io tsy nino zany ilay olona teo dia tsy afaka nanao fahagagana izy satria tsy nino ilay olona teo satria fianakaviany sy mpiaraka tamin'ireo zanak'i Josefa ihany io ohatr'izany. Gaga izy noho ny tsy finoan'ireo dia lasa izy nitety tanàna kely manodidina dia nampianatra. Matitoko 7:4-20 dia nakao amin'i Jesoa mangingina mpianatra ka niteny hoe nahoana zahay tsy afaka nandroaka an'iny. Dia hoy Jesoa taminy noho ny fakelezan'ny finoanareo ihany. Fa lazaiko aminareo marina tokoa raha manana finoana tonga vao tsy nampiray ianareo ka hiteny amin'ny tendrombohitra io hoe mifindra dia hifindra ary tsy hisy zavatra tsy hainareo atao. Dia avy eo nitohana kanefa ny karazan'iny dia tsy mivoaka raha tsy amin'ny fivavahana sy ny fifadikana. Misy dikan'izay. Misy dikan'izay fa tsy jerentsika izay fa mandraha tonga dia resy be ry zalahy raha hidirantsika izay fa any amin'ny fifadikana efa hitanareo zany. Fa ataontsika ekentsika zany hoe oke noho ny akelezan'ny finoan'ny mpianatra zany nahatonga azy tsy navita nandroaka dia mony. Misy andiny vitsivitsy zany milazan'iny. Ny fahagagana zany no isitsika teo dia famantarana. Famantarana inona? Famantarana ny herin'Andriamanitra mahavonjy. Efa nitenentsika teo io famantarana ny herin'Andriamanitra mahavonjy. Ny fahagagana dia anehoana hoe Andriamanitra tsy toy izy. Tsy toy izy. Andriamanitra afaka manasitrana izy, afaka manafaka amin'ny geja izy, afaka manavitra antsika izy. Zay ny tanjon'ny fahagagana, zay ny tanjon'ny famantarana. Anehoana an'izay herin'Andriamanitra zay. Saingy paomy reny fa ny famonjena ao amin'i Jesoa Kristy dia lehibe lavitra noho ireny satria mandrakizay. Verintsika foana izay, ny famonjena ao amin'i Jesoa Kristy ny mandrakizay. Afaka manao fahagagana sy famantarana foana zany Jesoa Kristy na mino ny olona na tsy mino. Zay le tiantsika tongavana valin'le fanontaniana. Afaka manao foana izy na dia tsy manam-pinoana aza ny olona. Jery andinitsika Matitoko 20:20-20. Ary tamin'izay Jesoa dia niteny mafy ireo tanàna zay vao avy nanaovan'ny akamaroan'ny asany lehibe satria tsy mibebaka ireo. Ireo zany efa natao fa tsy nino. Dia hoy izy lozanao ry Korazina, lozanao ry Betsahida fa raha tany Tiro sy Sidona natao ny asa lehibe zay natao teto aminareo dia efa mibebaka ela tamin'ny akanjo fisaonana sy ny laveniny izy ireny. Zay. Tsy nino zany reto. Ary ianao ry Kapernaoma miasandratra any an-danitra va ianao hietratra any amin'ny fitoerany maty ianao fa raha tany Sodoma ny natao ny asa lehibe zay natao teo aminao dia naharitra mandrakandroany izy. Fa lazaiko aminareo fa moramora kokoa ny ho amin'ny tany Sodoma amin'ny andro fitsarana noho ny aminao. Misy olona zany mahita fahagagana fa tsy mino. Ary na avy mahita ary izy mbola tsy mino ihany. Hebreo 2:4 zany ny amitianantsika n'iny fanontaniana iny hoe ilaina ve ny finoana vao manao fahagagana Jesosy? Indray tokoa izy tsy manao rehefa tsy manam-pinoana ny olona fa izy koa afaka manao na tsy mino ary ny olona. Hebreo 2:4 hoe sady Andriamanitra koa niarana anambara tamin'ny famantarana sy fahagagana ary tamin'ny asa lehibe samihafa sy ny fanomezana ny fanamasina
no zarazarainy araka ny sitrapony. Ny fanaovan'i Jesosy famantarana sy fahagagana zany dia araka ny sitrapony zay tiany ihany io. Rehefa teanao izy dia manao, ary rehefa tsy teanao izy dia tsy manao. Zay tiany ihany io. Fanontaniana manaraka, miteraka finoana ve ny famantarana sa mampitombo finoana? Zany hoe ilaina ve ny fahagagana sy famantarana mba hanananao finoana, ary mampitombo finoanao ve ny famantarana? Mampitombo finoana ve? Dia valina dia ohatra hoe ny famantarana dia tahaka ny grâce générale na révélation générale. Ohatra n'Andriamanitra nanao fahariana zany dia nanao fahagagana lehibe izy. Fa io grâce générale na révélation générale, ny dikany hoe grâce générale na révélation générale dia ohatra zao hoe iny famantarana ataon'Andriamanitra iny dia ampy alalana ao an'Andriamanitra. Fantatra hoe misy Andriamanitra. Vao mijery zavaboary ianao dia mahalala hoe misy Andriamanitra. Ampy iny ho amin'izay dia ampy anamelohana anao koa iny. Na tsisy mitorontsony ary ianao. Rehefa nahita ny zavaboary ianao na efa nahita famantarana sy fahagagana ianao dia efa azo elohany ianao zany hoe tsy mety mino. Nefa efa nahita ohatra ny Korazina, Kapernaum, ohatr'ireny. Ampy anamelohana antsika fa tsy ampy ananana finoana mahavonjy. Zay. Zavaboary dia afaka mahafantatra hoe misy Andriamanitra, fa tsy voavonjin'izay finoana izay ianao. Famantarana koa rehefa mahita mirakla be dia be ianao dia afaka mahita hoe misy Andriamanitra no le mirakla, fa tsy mahavonjy ianao reny mirakla reny. Jaona 2:17. Na dia efa nanao ireo famantarana betsaka ireo teo anatrehany azy izy dia tsy mba nino azy izy ireo. Tanàna tsy mampino, tsy mitondra finoana ny famantarana be dia be. Jaona 2:4. Ho Jesoa hoe lazaiko aminareo marina dia marina tokoa, mitady ahy ianareo nefa tsy noho nahitanareo famantarana fa noho nareo nihinana mofo dia voky. Zany mihitsy satria ny Jaona 2:4 le nampitombona mofo 5 sy azan-drano 2 dia fandehany nasaina nody ny olona dia Jesosy nalefa ny sambo ny mpianatra dia izy nipita, satria ety zany le olona te apitan'ny fary dia nipita tery apita ry zareo. Dia ny alina Jesosy nandeha teny dia le nisy tafio-drivotra dia izy nandeha teny ambony rano. Dia tonga tery izy nandeha nipita lakany. Fa ny olona noho ny apitso hoe ohatra mivokytsika amaly dia niodina nanao niodina ohatr' zao ny olona dia nandeha nitsena anazy tery apita. Dia teny apita izy miresaka io. Dia tonga dia nitsiny Jesosy hoe tsy nareo nahita famantarana ane dia mino any tadiavanareo ahy. Tatsandritra ndray mahery dia tiako za dia tiany Jesosy io mahery be. Ny dikazany famantarana tsy miteraka finoana. Romana 1:9-20 ka 7:20. Eto le miresaka le grâce générale sy le révélation générale. Eto tsika le miverina amin'le fahariana, le voalohany indrindra nataontsika hoe fahariana. Ny famantarana voalohany natao an'Andriamanitra dia fahariana. Fahaseho avy any an-danitra fahatezeran'Andriamanitra ny faharatsiana rehetra sy ny tsy fahamarinan'ny olona izay mangeja ny marina amin'ny tsy fahamarinana. Fa izay fantatra ny amin'Andriamanitra dia miseho am-pony ireny satria nasehon'Andriamanitra taminy izany. Fa ny fomba ny tsy hita maso, zany hoe ny heriny mandrakizay sy maha-Andriamanitra azy dia miseho hatramin'ny nahariana izao tontolo izao. Hitanareo? Vao nahary izao tontolo izao Andriamanitra dia hitantsika ny fomba ny tsy hita maso, hitantsika ny heriny mandrakizay sy ny maha-Andriamanitra azy. Miseho hatramin'ny nahariana izao tontolo izao, ka fantatra sy hita amin'ny zavatra nataony Andriamanitra. Any ka tsy manan-kalahatra ny olona. Tsisy olona sans excuse zany eo anatrehan'Andriamanitra. Tsisy olona mahazo miteny hoe tsisy nitory taminay. Satria vao mahita ny zavaboary izy dia tokony mahalala an'Andriamanitra. Izay fantatra ny amin'Andriamanitra dia miseho am-pony ireny satria nasehon'Andriamanitra tamin'ny alalan'ny fahariana zany. Fantatra. Fa inona? Na dia nahalala an'Andriamanitra zany olona
dia tsy mba nankalaza azy arak'izay mendrika ho an'Andriamanitra sady tsy mba nisaotra azy fa tonga zava-poana izy tamin'ny fisaina ny arylemaizina ny fonodonto nandoka tena hoendry izy ka tonga-dala ary voninahitran'Andriamanitra tsy mety loha dia nysoloany sary maneho olombelona mety loha vorona biby manatongotra efatra sy zava-mananaina mandady sy mikisaka dia ny voninahitran'Andriamanitra ho an'ny olona dia izay rehefa mitondra 4 V8 ianao manao palitao costara milay be misy marika vazaha be dia maka sary manao ohatr'izao fiseran'ny tanàna zany voninahitran'Andriamanitra amin'ny olona voninahitran'Andriamanitra ny soloany olombelona mety sary maneho olombelona mety loha sy vorona mambiby manatongotra efatra zava-manaina mandady sy mikisa mety ho loha voniny ahitra mamiratra dia malaza ao avy eo zany voninahitra ho an'ny olona eo nalala fa tsy te halalan'Andriamanitra. Asan'ny apôstôly 4:12 ka 7:20 mijerytsika zany le olona nahita famantarana tsy mino fahariana tsisy mino ny olona. Asan'ny apôstôly 4:12 nisy lehilahy ray mipetraka tany Listra na le mitombotra hatrany kibondreniny ka tsy afaka namindra nare amin'ny Paoly nytoriteny izy ary noho nibanjana azy mafy Paoly dia nahita fa manam-pinoana ositraniny izy dia niteny tamin'ny feo mahery hoe mitsangana ary mijoroa amin'ny tongotra ao dia nitsambikina raha lehilahy ka nandehandeha no nitany vahoaka izay zavatra nataon'ny Paoly izay dia nanendratra amin'ny feony izy ka niteny tamin'ny fiteny likanaonianina hoe efa nidina nakaty amintsika ny Andriamanitra mankaniendriky ny olona ka ny anaran'ny Barnabasy dia nataony hoe Jupiter na Zeus ary ny anaran'ny Paoly nataony hoe Mercure na Hermes satria izy no mpitondra teny niaraka tamin'ny vahoaka teo koa ilay mpisoron'ny Jupiter teo anoloan'ny tanàna ka nitondra obla voaravaka voninkazo ao vavahady izy ary nikasanao fanatitra tsara tokoa le famantarana ny fanasitranana ny lehilahy matongotra satria lasa nino reto ale voary noho nare zany Barnabasy sy Paoly apôstôly dia nandritra fitafiny ka netoroka teo afovoan'ny olona sady niantso hoe tompoky lahy ahoana nanaovanareo izao olona takanareo ihany zay ary mitory filazantsara aminareo mba hialanareo amin'izao zava-poana izao ka anatonanareo an'Andriamanitra velona zay nanao ny lanitra sy ny tany ary ny ranomasina mba amin'izay rehetra ao anatiny izy dia namela ny firenena rehetra dia tamin'ny lalana tiany ale tamin'ny andro lasa nefa izy tsy namela ny tenany tsy hanana vavombelona tamin'ny nanaovany soa nampilatsaka ranon'orana avy eny amin'ny lanitra ho anareo izy sady nametonjina ka nahavoky anareo amin'ny anina ary mahafeny fifaliana amin'ny fonareo zany rehetrarehetra zany mitory zany Paoly nefa na dia nilaza zany ary izy dia saika tsy nasaka ny olona tsy hamono zavatra atao fanatitra aminy tena nino loatra reto milay be reto Paoly reto zay le olona ny lasa indraindray dia nisy jiosy tonga avy tany Antiokia sy Ikonoma zay nitaona ny vahoaka ka nitora-bato amin'ny Paoly dia nitarika azy hoe nivelan'ny tanàna satria nevery fa efa maty izy le olona saika hivavaka ao anazy reo indray nitora-bato anazy dia saika hamono anazy zay tsy miteraka finono teraka finonom-poana izy marina ho an'ny mpanaraka ny tenim-pinoana sy ny prospérité dia tena manaraka an'le mpanao fahagagana tokoa ny olona fa tsy mahatonga anazy mino an'Andriamanitra tsy mahatonga anazy mino an' Jesosy fireo nanaovana fahagagan'ireo ihany no mitora-bato azy sy miteny hoe omboy amin'ny azo fijaliana tsy zay koa ny tantaran'i Jesosy Kristy zay famantarana sy finoana tsy nahaova ny fony zanak'Israely ny fahitany ny loza folo tany Egypta tsy nahatonga azy niny ny fahitany ny loza folo tany Egypta tsy nahaova azy ny fiampitany ny ranomasina mena tsy nahaova azy ny nanany mana isan'andro tsy nampiova azy ny nahitany hoe rano mangidy dia lasa mamy tsy nampiova azy ny fahagagana rehetra hitanytany anefitra tsisy nampiova ny fony fa ringana tany anefitra ihany izy rehetrarehetra tsisy tafiditra tany amin'ny tany Kanana fa Jesoa sy Kaleba reo nahita fahagagana reo tsy mitondra finoana ny fahagagana dia ohatr'izay koa ny famantarana maro nataony Elisa
elisa mantsy a nanao famantarana tany amin'ny fanjakana varatra fa tsy napibebaka amin'ny fanjakana varatra fa de lasa babo tsy hitatsony mandrakandroany tany varatra nefa fahagagany zao nataony elisa zao mbola ataontsika koa zay be dehibe mihitsy fahagagana nataony elisa Luka 4:7 hoy Abrahama taminy manana Mosesy sy ny mpaminany izy aoka iaino azy reo izy fa io kosa le mpanan-karena zany io efa tany amin'ny afo be tsy ry Abrahama raiky fa raha misy avany amin'ny maty akany aminy de bebaka izy fa hoy Abrahama taminy raha tsy miainao Mosesy sy ny mpaminany izy de tsy ety ino izy na de misy mitsangana amin'ny maty azonareo dikan'io be dehibe ny olona ianona ho mitsangana tamin'ny maty de lasa manao témoignage de nony iny de misy verset biblika ataony tena misy tokoa ny afo be fa za zao nahitany Michael Jackson tany amin'ny afo be de le micro tazo mivadika biby lava de tsy volanino zao velareo misy zany zany misy eo amin'ny afo be ozy izy Abrahama hoe raha tsy mino Mosesy sy ny mpaminany izy de tsy ety ino izy la de misy mitsangana maty azy efa manana ny soratra masinareo soratra masina vakina sy enona io no manome finoana fa na misy olona mitsangana maty tsy ino ianareo effectivement zay nitsangana satria nitsangana tamin'ny maty eny Jesosy fa nisy ny rarahiny inny tsy ny rarahiny inny zay voalaza soratra masina ihany faharoa tsisy fahagagana mihitsy enge nataony reto olo reto fa nataony de fiverenana amin'ny tenin'Andriamanitra fotsiny kanefa niteraka revay ngeza be tao anaty taon'ny testamenta taloha nataony Josafata, Ezekia, Josia, Ezra, Nehemia asa rainareo zany mpanompon'Andriamanitra zany tsy nanao fahagagana zany na ray ary tsisy famantarana nataony fa nampiverina ny olona amin'ny soratra masina izy de nisy revay be teo amin'ny zanak'Israely nataony Luther sy Calvin nampiverina ny olona tamin'ny soratra masina tsy nanao mazimazia mihitsy Luther sy Calvin sola scriptura fotsiny niova ny tantaran'izao tontolo zao nataony zany reto missionnaire Hudson Taylor, Charles Studd, Jetson zany missionnaire reto koa nanao revay be teto ambony tany John Charles Wesley Prala, William Whitefield niaraka taminy Charles Spurgeon, Dwight Moody zany tsisy nanao fahagagany reo olo reo fa ny fanovana nataon'ireo olo reo teto amin'ny tantaran'izao tontolo zao be dehibe satria miverina amin'ny soratra masina ihany dia tsy fahagagana mihitsy ny manova olona ozy ny Romanina 7:17 hoe ny finoana de avy amin'izay enona ary zay enona de avy amin'ny tenin'ny Kristy fa tsy avy amin'ny fahagagana avy amin'ny tenin'ny Kristy Korintiana 1:2 ka hatramin'ny 7:20 satria na de naseho aza ny fahendren'Andriamanitra Sofia filozofia ny fahendrena tsy natonga zao tontolo zao alalan'Andriamanitra ka ny fahadalan'ny fitoriteny ny sitrak'Andriamanitra amonjeny zay mino fahadalan'ny toriteny sitrak'Andriamanitra amonjeny zay mino mila famantarana ny jiosy io le famantarana tady fahendrena ny grika Sofia filozofia fa izay kosa mitory ny Kristy voamby tamin'ny azo fijaliana fahatafotohina ho an'ny jiosy ary fahadalana amin'ny grika fa nenay zay ihany no miteraka finoana Jesosy maty teo amin'ny azo fijaliana ny famantarana zany ny ilana ny famantarana dia ho an'ny olona tena manadino an'Andriamanitra tanteraka reny ihany mila famantarana olona manadino an'Andriamanitra ohatran'ny zanak'Israely nanadino an'Andriamanitra nandritra ny 400 taona tany Egypta dia mila famantarana sy fahagagana loza folo izy inony mila famantarana amin'le menarana teany Ahoana mivadika menarana ohatr'izay koa Gideona taditinareo Gideona ka ho anary Gideona le mitady famantarana hoe ataovy maina ny ivelany de lena ny eo ampovoany de avy eo ataovy maina indray ny eo ampovoany de le kay Gideona le tamin'ny andro mipitsara ka nanadino an'Andriamanitra zay nge nijaliany tamin'ny Midianity
satria nanadino an'Andriamanitra fa fahasoavana ny antsona ny Gideona ka mba ampiverina azy hoe atoko hoe misy Andriamanitra dia mila famantarana izy. Ohatr'izay koa ny foko avaratra tamin'ny andron'ny Elisa tena manadino an'Andriamanitra nanomboka tamin'ny andron'ny Jeroboama dia adinony zareo ilay Jehovah nanavitra anazy tany Egypta. Fa nila famantarana izy tamin'ny Elisa tsy mampibebaka azy akory zany. Dia ankoatr'izay nefa famantarana koa mila fitandremana be satria mahay manao fahagagana daholo inge zao fatritran'olona rehetra zao e. Sa dia verina rehetra izy fahagagana fa tsy Andriamanitra mahay mpanompo sampy, mahay dadarabe, mahay ny tiktakdo, mahay fahagagana ry andry ry elina rehetrarehetra tena manao fahagagana reny. So dia ozy nareo tsy mahay reny, tena mahavity reny. Fa ty milay be ty teny ty. La foi qui dépend de signes et de sensations n'est pas la foi, mais le doute à la recherche des preuves. Rehefa mitady famantarana ianao zany dia tsy manam-pinoana ianao zay, fa doute ny anananao dia mitady proof ianao anamarina anazy. Tsisy finoana, fahagagana. Fa iverenako le teo hoe mahay fahagagana daholo ny olona rehetra. Exodosy 7 andiny favalo ka hatramin'ny 17 hoy tompo tamin'ny sy Ahoana, raha miteny aminareo Farao hoe manaova famantarana, le famantarana sy fahagagana zany dia lazao amin'ny Ahoana hoe raisy mitehanao dia tsy pazy onatre amin'ny Farao dia ho tonga mena rany. Dia nakao amin'ny Farao Mose sy Ahoana ka nanatanteraka izay nandidiny tompo. Dia natsipy ny Ahoana teo anatre amin'ny Farao, teo anatre amin'ny mpanompo ny tehany, aiza ka tonga mena rany. Rehefa napatsoa ny Farao ny olon-kendry sy ny mpanao fanafody ary reo mbiasiny Egypta reo, dia mba nanao toy izany koa tamin'ny sikidiny, dia samy nanipy ny tehany avy izy reo ka tonga mena rany reny. Hitanareo mavita koa reo, saingina telony tehany Ahoana ny tehan'ireo. Dia ny mafy ny fon'ny Farao ka tsy nihainao azy ny rahalahy izy arak'izay fa nilazainy tompo. Hitanareo mpanao maziany Farao koa mahay. Andiny 20 sy ka hatramin'ny 17 natao Mose sy Ahoana araka ny nandidiny tompo zany ka nanainga ny tehany izy dia nikapoka ny rano taony ely teo mason'ny Farao sy teo mason'ny mpanompony, ary tonga rano rehetra taony ely ka maty ny hazan-drano izay taony ely. Tonga maimbony ely ka tsy azon'ny Egyptianina sotroina ny rano avy ao, ary ny raha dia nanerana ny tany Egypta manontolo. Nefa mba nanao toy izany tamin'ny sikidiny koa ny mbiasy tany Egypta dia ny amafy ny fon'ny Farao ka tsy nihainao azy amin'ny rahalahy izy arak'izay fa nilazainy tompo. Mahavita koa reo. Dia niverina nakao hatrany ny Farao sy ninona fa tsy nahita sotroina ihany izy. Toko favalo iny voalohany ka hatramin'ny 7. Hoy ny tompo tamin'ny Mose sy lazao amin'ny Ahoana hoe tsory ny tananao izay mitana ny tehanao ambonin'ny sapan-drano sy eny ambonin'ny lakan-drano sy ny enieny ka ampiakaro ny sahona ho eny amin'ny tany Egypta. Dia natsotra ny Ahoana teo ambonin'ny ranony Egypta ny tanany dia niakatra ny sahona ka nanenika ny tany Egypta. Dia mba nanao toy izany koa tamin'ny sikidiny ny mbiasy ka nampiakatra ny sahona ho eny amin'ny tany Egypta. Ina moa natao fa tsy voamaika nampitombo ny sahona fotsiny dia jalijalo ny olona fa nanao izy na vita izy. Dia mila mpitandremana antsika rehefa fatrapitady famantarana loatra. Tesaloniana 2:2 ny fiavilon'ilay mpanao ratsy dia araka ny fiasan'ny Satana amin'ny hery sy famantarana ary fahagagana mandainga rehetra. Tanareo araka ny fiasan'ny Satana amin'ny hery sy famantarana ary fahagagana mandainga rehetra sy ny famitahana momba ny tsy fahamarinana ho amin'izay ho very, satria tsy nandray ny fitiavana ny fahamarinana izay amonjena azy izy. Tanareo mora kely rany tratran'ny fitaky Satana amin'ny famantarana sy fahagagana raha io foana no ataonao, io foana ny andrandrainao. Apokalipsy 13:13 manao famantarana lehibe izy le biby dity manao famantarana lehibe izy ka mampidina hafa avy any an-danitra ho amin'ny tany eo mason'ny olona azy. Mamitaka izay monina ambony tany izy amin'ny famantarana izay omena azy, atao ao mason'ny bibidia sady milaza amin'izay monina ambony tany koa mba anao sarin'ny bibidia izay voan'ny sabatra nefa velona ihany. Manao ny bibidia, manao famantarana sy fahagagana, manao an'izany daholo ny antikristiny ratsy.
mpaminany sandroka koa Deutéronomie 17:15 koa raha misy mpaminany na mpaminofo mitsangana eo aminareo zay milaza famantarana sy fahagagana aminao sady miteny hoe andeha isika anaraka andriamanitra hafa zay tsy fantatrao ka aoka nompo azy isika na de tanteraka aza ny famantarana na fahagagana zay lazainy taminao satria mety tanteraka zany aza mihaino ny tenyzany mpaminany na mpaminofo zany fa za toetranareo ny tompo satria nina izy ndeha anaraka andriamanitra hafa eo andriamanitra hafa io mety voly mety le mpanompon'andriamanitra lehibe mety ino zay le andriamanitra hafa io mizaha toetranareo ny tompoandriamanitrareo alalany na miorina amin'ny fitiavana ny tompoandriamanitrareo amin'ny fonareo manontolo sy mifanahinareo manontolo ianareo na tsy manara ny tompoandriamanitrareo ka aoka izy no atahoranareo ny didiny no tandremanareo ny feony no enonareo aoka izy tomponareo sy ifikiranareo ny fahagagana sy famantarana ngezabe dia vonareo voaka tany Ezipta sisan'izay potika fahagagana fotsiny zay mety ho vitan'ny fahavalo fa ny fahavalo tsy mahavita mamoaka anareo any Ezipta. Marka 13:22 amin'izany raha toa misy olona milaza aminareo hoe indro ety Kristina indro ery izy aza mino zany ianareo fa Kristy sandoka sy mpaminany sandoka mitsangana ka anio famantarana sy fahagagana amitahana dia ny olom-boafidy azy raha azo ny atao zany fa mitandrema kosa ianareo fa indro efa voalazako taminareo ny zavatra rehetra zany Kristy sandoka sy mpaminany sandoka manao famantarana sy fahagagana raha ifikitra amin'io ianao dia misy risika be. Matito 2:38-42 ary tamin'izany ny sasany tamin'ireo mpanorandalàna sy fariseo dia niteny taminy hoe mpampianatra tahita famantarana avy aminao zahay eto amin'izay zany averintsika foana tena mahatezitra an Jesosy mihitsy ny olona mpitady famantarana foana amin'ny fiainany tsy tsara zany reto tahita famantarana avy aminao zahay fa Jesosy namaly azy ireo hoe zay taranaka ratsy fanasy mijangajanga dia fatra mpitady famantarana ayayay iza mpitady famantarana zay taranaka ratsy fanasy mpijangajanga dia fatra mpitady famantarana nefa tsy izy famantarana omena azy afa-tsy famantarana ny amin'ny Jona mpaminany fa tahaka ny toeran'ny Jona 3 andro sy 3 alina teo kibon'ny hazan-drano lehibe dia toy izany koa no itoeran'ny zanak'olona 3 andro sy 3 alina ao anatin'ny tany. Ny olona tany Ninive dia niary itsangana amin'ity taranaka ity amin'ny andro fitsarana ka nameloka azy fa nibebaka izy ireo tamin'ny toritenin'ny Jona nefa indro misy lehibe no Jona eto. Ny mpanjaka vavy avy tany atsimo dia hiary itsangana amin'ity taranaka ity amin'ny andro fitsarana ka nameloka azy fa avy tany amin'ny farany tany izy nihain'ny fahendren'ny Solomona nefa mindro misy lehibe no Solomona eto dia tsy inonareo mbola mitady famantarana indray ianareo. Matito 4:1-4 nakeo amindray fariseo sy ny sadoseo dia nakafana azy ka nangataka azy aneo famantarana avy aminy avy any an-danitra tanareo mangataka foana izy namaly azy ireo hoe rehefa hariva ny andro dia hoy ianareo ho tsara ny andro fa mena ny lanitra ary amin'ny maraina dia hoy ianareo ho ratsy ny andro fa mena sy manjobona ny lanitra ainareo mamantatra ny endriky ny lanitra fa ny famantarana ny fotoana tsy ainareo izay taranaka ratsy fanasy mijagajaga dia fatra mpitady famantarana nefa tsisy famantarana omena azy afa-tsy ny famantarana ny amin'ny Jona ihany dia nandao azy Jesoa ka lasa dia lasa foana izy raha hitanareo toa dia lasa izy raha vao mitady famantarana aminy ianao i Heroda tena ozy izy Heroda hoe mazi gratuity androany hitako ihany le Jesosy tena lesy mba hanaovy mazi kely fa raha miteny io rindriny io namaly Jesosy tsisy na kely io moa tsy afaka hoe dia nandao azy Jesosy dia lasa satria izy efa vonono fa raha tsy zany dia nandao azy Jesosy dia lasa tadiava ihany famantarana dia hitanao izy tadiava ihany famantarana. Marka 8:11-12 ary tonga teo ny fariseo dia nanomboka ny adevitra taminy ka nitady famantarana avy any an-danitra mba hakany fanahy azy tanareo tady famantarana foana ary niseto lalina mpanahy Jesoa ka niteny tena fotsy nahoana ty taranaka ity no mitady famantarana lazaiko aminareo marina tokoa fa tsy omena famantarana akory ty tanarana ity tena andao azy izy dia niondrana indray ka lasa nakeny ampita lasa foana liry mitady famantarana ianao lasa izy
ny fitadiavana famantarana lava zany a dia mandray an' Jesosy ho mpanao mazia fotsiny. Lasa mpanao mazia fotsiny Jesosy ho anao, ary tsy vita mpanao mazia fa ianao mihitsy le baikon'le zanak'Andriamanitra, mampietsika azy, manery azy, teritereo zay. Dia ozy izy hoe sady ratsy nareo no jangajanga, sady ratsy zany ny fijangajangana. Satria ina mahafijangajangana azy, le olona ndray lasa ivo zao tontolo zao, lasa le olona ny rôle, lasa le izany rôle. Tadidinareo le nateraka ho faty, ny olona ndray ny ivo zao tontolo zao a, dia le Jesosy le mpanompo kely, avy gauche droite, miakatra miditra petraka, taovy izao. Zany Jesosy ho an'ny olona tady famantarana. Nefa le Jesosy Kristy io a olona tsy refesy mandidy, souverain, zay tiany atao ihany ny ataony fa tsy miandry ianao zany izy. Saingy io souverain fa io ihany ny tokana afaka mamonjy antsika. Zay tiany atao ny atao, fa mahafinaritra tianay izy, tianao izy a, dia mamonjy antsika izy. Zay le Jesosy tsika. Ny famantarana tokana azy omena ozy izy dia famantarana ny amin'izy Jona. Mba efa nieritreretanareo fa maninona ny amin'ny Jona foana ny teneniny. Asako fa mangataka reto dia ozy tsisy famantarana omena anareo fa tsy amin'ny Jona. Dia raha ianareo ny tantaran'ny Jona dia azonareo le izy. Inona avy nataon'ny Jona? Voalohany aloha le Jona natelo ny trondro, 3 andro sy 3 alina tao kibon'ny trondro, zay mampiseho ny fahafatesan'i Jesosy sy ny fitsanganany amin'ny maty. Tsy efa ohatr'izay ny voaresantsika hatrinaraina. Famantarana sy fahagagana lehibe indrindra dia Jesosy maty noho ny fahotanao sy nitsangana tamin'ny maty tahaka ny Jona, mba hampihitatra ny famonjena. Natelo ny trondro 3 andro sy 3 alina izy a, dia navoaka ny trondro avy eo a, mba hahafahan'ny Jona mitondra famonjena any Ninive, zay tanàna tsy jiosy akory. Zay no nataon'ny Jona zany dia tsy mijanona ho an'ny zanak'Israely ihany ny famonjena, fa mitatra ho an'ny firenena rehetra eto ambonin'ny tany, ho an'izao tontolo zao mihitsy. Ka inona ny tiany lazaina tsy le Jesosy maty atao amin'ny hazo fijaliana dia nitsangana amin'ny maty, dia napitatra ny famonjena ho an'izao tontolo zao hatramin'ny malagasy va? Io ny Jona ny nivita ny mpanjaka ny Seba ny Solomona, fa ny tsika ny Jesosy a hatraty amin'ny malagasy. Lioka toko faraka ambin'ny folo andiny fa 7 ka hatramin'ny faharoa amby 3 ty mbola tsy vakitsika teo a. Ary raha mbola niangona ny vahoaka betsaka dia laza izy hoe ty taranaka ty dia taranaka ratsy, tady famantarana izy nefa tsisy famantarana omena azy afa tsy famantarana ny amin'ny Jona, fa tahaka ny Jona zay famantarana tamin'ny Ninivita, fanapibebaka ny Ninivita tsy jiosy, dia ho toy izany koa ny zanak'olona amin'ity taranaka ity. Ny mpanjaka vavy avy any atsimo dia hiaro hitsangana amin'ny lehilahy amin'ity taranaka ity amin'ny andro fitsarana ka hanamelika azy. Fa avy any amin'ny farany tany izy hiainy fahendren'ny Solomona, nefa endro misy lehibe no Solomona eto dia Jesosy Kristy. Ny antsika zany efa misy an'le Jesosy ngeza be eo. Hiaro hitsangana amin'ity taranaka ity amin'ny andro fitsarana ny olona tany Ninive ka hanamelika azy, fa izy ireo dia nibebaka tamin'ny torian'ny Jona teny, nefa indro misy lehibe no Jona eto. Zay le izy. Dia zay mahatonga ny Abrahama miteny amin'ny Lioka toko 2 andiny faraka amby 3 hoe raha tsy miaino Mosesy izy, io efa manana baiboly izy, dikany hoe manana Mosesy ny mpaminany izy dia aoka hiaino azy ireo izy. Fa tsy nanaiky le ray hoe ry Abrahama raiko hoe raha misy avy maty makany aminy dia hibebaka izy, dia hoe Abrahama raha tsy mihinao Mosesy ny mpaminany izy dia tsy hety ino izy na dia misy mitsangana maty azy, tsy fety ino izy. Ty amin'izay Jona toko faharoa andiny fa 7 ka hatramin'ny 5 no ny tany Jerosalema Jesosy tamin'ny Paska, zany hoe tamin'ny andro firavoravona, dia maro ninony anarany raha nahita amin'ny famantarana izay nataony, nefa Jesosy tsy nino azy. Io a dikany hoe nino io, dikany hoe natoky io dia mino ihany, pisteo, tovy amin'ity verbe ty verbe ty ihany no verina eto. Zao zany. Maro no nino ny anarany raha nahita amin'ny famantarana izay nataony. Izay ahitanareo fa misy mino ihany. No! Jesosy tsy mino zay mino avy amin'ny famantarana. Azontsika? Raha vao avy amin'ny famantarana ny finoana ao a dia tsy mino anao Jesosy a, ary tsy mitady olona hanambara olona izy fa ny tena ny mahalala izay ao am-pon'ny olona.
fa inona finoana inoan Jesosy miakatra kely eo ambonitsika 22 18-22 hoy ny Jiosy taminy inona ny famantarana sehonao aminay no manao zao zavatra zao ianao tady famantarana foana. Jesosy namaly azy ireo hoe raha vao ty tempolo ty fa ao anatin'ny atailona dia atsangako indray. Dia hoy ny Jiosy nandritra ny enina amby 70 taona nefa nanangana ty tempolo ty dia ianao va atsangana azy ao amin'ny atelona. Ny tena nenefa ny tempolony lazainy 22 koa rehefa nitsangana tamin'ny maty izy dia tsaron'ny mpianany fa efa nilazany izy ary nino ny soratra masina sy ny teny izay nilazain'i Jesosy ny mpianatra. Zay ny finoana inoan'i Jesosy, finoana ny soratra masina sy ny teny lazainy no inoan'i Jesosy. Fa raha vao finoana famantarana dia tsy mino ny finoanao Jesosy. Korintiana voalohany 5:17 ty ihany no inoana dia milame. Ity le sary le fahamantarana sy fahagagana fivoahana tany Ezipta. Fa natolotro anareo isan'ny zavatra voalohany indrindra ilay niraisiko dia zao maty no mifahotantsika Kristy araka ny soratra masina dia nalevina ary natsangana tamin'ny andro fahatelo araka ny soratra masina. Zay ihany ny asainy inoana. Korintiana voalohany 2:1-7 izaho kory rahalahy raha tonga tany aminareo dia tsy tonga tamin'ny teny marevaka na fahendrena rehefa nitory taminareo zava-miafina ny amin'Andriamanitra fa nini tsy ahafantatra zavatra hafa teo aminareo hafa Jesoa Kristy indrindra fa izy voombo tamin'ny hazo fijaliana. Zay ihany famantarana sy fahagagana lehibe mamonjy antsika amin'ny fahotana. Matitoko 4:20 aingana be nanaovako an'ity fa raha te hijereny ity nareo dia tsy dio ny pejy gasy mahay mamaky baiboly hoe nakaiza ny famantarana ny fiavian'i Jesoa Kristy. Pejy gasy mahay mamaky baiboly famantarana ny fiavian'i Jesoa Kristy. Rehefa niala teo amin'ny tempolo Jesosy dia lasa nandeha ary nanantona azy ny mpianany mba hampijery azy ny rafitry ny tempolo dia hoy nefa izy taminy tsy hitanareo va ireo rehetra ireo lazaiko aminareo tokoa tsy hisy avela va ty fanongoako ka tsy horavana. Dia ny fahatelo ripetraka teo tendrombohitra oliva izy ka nanantona azy mangingina ny mpianany dia niteny hoe lazao aminay ny andro tongavan'izany zay ho famantarana ny fiavianao sy ny fahataperan'izao tontolo izao. Dia inona ny valiteniny? Soa ihany mba tsy lasy le rita eto. Petraka izy dia lasa izy nandeha. Fa mpianatra monko reto dia tsy nandeha izy. Aniny faefatra tsy famantarana ny valiany voalohany. Gravy ny tsy famantarana. Jesosy namiala azy ireo hoe mitandrema fa andreo isy hamitaka anareo. Tanareo tandrema fa misy hamitaka anareo ilaza hoe reto ny famantarana. Zay ny dikan'io. Maro no avy amin'ny anarako ilaza hoe izany Kristy ka maro no voafitany ary andre ady sy filazana ady ianareo ka mitandrema aza matahotra fa tsy maintsy ho izy izany nefa tsy mbola izany ny farany. Tanareo andre ady sy filazana ady ianareo mitandrema aza matahotra tsy maintsy tonga izany fa tsy izany le famantarana tsy mbola izay ny farany. Izy firenena hitsangana mely firenena izy fanjakana hitsangana mely fanjakana izy mosary sy horotany any amin'ny tany samihafa. Zany rehetra zany fiandoam-paripiterana fotsiny fa tsy zany ny farany. Impiry nisy ady teto de première guerre mondiale deuxième guerre mondiale fa tahotra ohatran'inona nahazo ny kristianina rehefa tafian'ny rosianina ny ukrainianina. Tsy famantaran'ireo tompoko misy foana reto tamin'tantaran'izao tontolo izao fa ity le famantarana mbola isy ny fiangonana ozy ary atolony ampijaliana ianareo ko hovonony ary alina amin'ny firenena rehetra ianareo noho ny anarako. Amin'izany androany dia maro no tafitohana ka fampepanga sy fakahala. Izy mpamina ny sandoka maro hitsangana ka mitaka amin'ny olona maro. Noho ny habeany tsy fankatoavan-dalàna dia mangatsika fitiavany maro fa izay maharitra hatramin'ny farany no vonjely. Ary hotoriana maneran'izao tontolo izao ty filazaro tsara fanjakany ty hovavolombelona amin'ny firenena rehetra zay vao tonga ny farany. Tsy famantarana ny fiavian'ny tompo fa famantarana ny andro farany. Ny andro farany fotsiny. Raha fitiantsika io dia ohatr'izao ny lazainy 2:50 dia isy mifanenjehana. Nefa anisy foana mifanenjehana ny kristianina hatramin'ny taonjato voalohany mandrakandroany. Ny 2:20 dia betsaka ny olona fitahana dia iverin-dalana. Fa ny 2:20 hiena ny fitiavany maro noho ny habeany tsy fankatoavan-dalàna dia mangatsika ny fitiavany maro. 2:30 izay maharitra hatramin'ny farany no vonjena.
ny 740 filazantsara ho an'izao tontolo zao. Teto izy nenjehana, eto izy hitondra filazantsara, eto izy fitahana dia hiverina, fa eto izy mahatratra amin'ny farany hiena amin'ny fitiavany maro. Ny famantarana ny andro farany tompo dia io kristianina be dia be io nefa mpiatsara velatry daholo, io olona religieux be dia be mameno fiangonana io tantarainy io inge. Misy ihany ny mpitory filazantsara, misy ihany ny enjehana, fa ny tena betsaka hiena amin'ny fitiavany maro. Zay nylazay ny Timoty voalohany 2:7 fa katrafa aoko fantatrao zao any aparany ihany, tsy hoe efa kaiky farany zao mampisy an'io, fa nisy an'io foana tamin'ny taonjato voalohany ry Ananiasy Safira, nisy an'io tamin'ny Moenazy dia tsisy afa-tsy io, nisy an'io foana ny tantaran'ny fiangonana. Any aparany ihany dia isy andro sarotra. Ny olona ho titeny, tanareo mangatsika fitiava maro dia inona indray lasa tiany, tena ny tiany, vola ny tiany, tia fahafinaretana izy tsy manam-pitiavana, tsy tia tsara izy, aiza le tia fahafinaretana? Io tia fahafinaretana moatra ny fitiavana an'Andriamanitra. Zany ny azon'ny kristianina hatramin'ny taonjato voalohany mandrakandroany, ohatr'izay daholo ny fiainan'ny kristianina nibetsaka, fa vitsy ihany no mba tia ny tenin'Andriamanitra. Reny kozy izy dia alaviro. Zay ny famantarana ny andro farany. Tady famantarana ny olona nefa ao anatin'io famantarana io be dia be ny zavatra tenenin' Jesosy. Ohatra, lanitra sy ny tany dia ho levona, fa ny teniko tsy mba ho levona. Aza mitady famantarana fa ny teniko ihany. Inona ny teniko? Amin'izany andro soro zany dia tsy misy mahalalana dia ny anjely lanitra na ny zanaka azy afa-tsy ny ray ihany. Tanareo? Tsisy. Dia anao mitady famantarana nefa hoe tsisy mahalala ary na iray azy. Dia ina nefa le famantarana? Satria moa rehefa hitanao le famantarana, iova ny fiainanao. Raha tena fantatrao hoe fa ho avy Jesosy amin'ny lakamisy dia le programanao hatramin'ny lakamisy ihany mbola ataonao? Tsy izany tsony. Efa zay mihitsy fiainana tiany tompo iainantsika. Tahaka ny tamin'ny andro mialohan'ny safidrany koa, raha ny hinana sy ny sotro ny olona ary napakabaty sy namoaka pakarina mandra-piavy ny andro izay nidiranao atao amin'ny samy fiara, ary tsy nahafantatra izy ireo raha tsy tonga safidrano izay nandringana ny olona rehetra, dia tahaka izany amin'ny fiavian'ny zanak'olona. Tanareo, tsy nahafantatra izy ireo raha tsy tonga ny safidrano, tahaka izany amin'ny fiavian'ny zanak'olona. Tsisy famantarana zany. Dia ho avy ny tompon'izany mpanompo zany amin'ny andro izay tsy apoziny sy amin'ny ora tsy fantany, nefa io mpanompo tsy apoziny sy tsy fantany. 5:20 ko amin'izany miambena nareo fa tsy fantatrareo na ny andro na ny ora. Miambena fa aza mitady famantarana, fa olona tsy te hiambina mitady famantarana. Tsisy famantarana zany ny amin'ny fiverenan'i Jesoa Kristy. Ny andro farany no azo fantarany hoe fa ao anatin'ny andro farantsika, satria ho religieux daholo ny olona. Fa asainy miambina hatrantsika, asainy miambina amin'ny alalan'ny teniny, io maharitra mandrakizay fa lanitra sy ny tany tsy levona. Mitsipino ihany mila famantarana, fa ny mpianatra matoky izay voasoratra, toky izay voasoratra amin'ny mpianatra. Latsaka folo zao famaranana, fitenitsika izay rehetra izay ny Andriamanitrantsika zany zareo verina amin'ilay introduction taritsika, dia sady Andriamanitra miteny no Andriamanitra miasa. Zay. Tsy hita maso, hita maso. Sady Andriamanitra miteny izy no Andriamanitra miasa ihany koa. Hebreo 2:2-7 ohatra. Dia ataontsika ahoana ny fandositra raha tsy mitandry izao famonjena lehibe izao sika. Dia ny famonjena zay ny tenen'ny tompo tamin'ny voalohany, teny izy zany. Zay nampilazay ny tompo tamin'ny voalohany ary zay nandre dia nanamafy zany tamintsika kosa. Sady Andriamanitra koa no niarana nambara tamin'ny famantarana sy ny fahagagana ary tamin'ny asa lehibe samihafa sy ny fanomezana amin'ny fanahy zarazarainy araka ny sitrapony. Eto zany tsika miteny, tena nampianatra Jesosy, fa tsy nampianatra fotsiny izy, fa nampiasa ihany koa famantarana sy fahagagana. Fa izany zavatra izany nefa dia nataony arak'izay tiany, araka ny sitrapony. Tena zay izy,
ary zay n nahitantsika sy mila tsaroantsika foana la izy maty eo amin'ny azy fijaliana sy nitsangana tamin'ny maty no mifahotantsika tahaka nanitserovany zanak'Israely famantarana sy fahagagana ny voany avy tany Ezipta. Taditinareo amin'izay fandraisan'le Ezipta sy lay famantarana sy fahagagana Jesosy maty teo amin'ny azy fijaliana. Andriamanitra zany dia Andriamanitra sady miteny no miasa, dia faharoa ny fahagagana natao iainana. Rehefa mahazo fahagagana ianao dia iaino ny fahagagana fa tsy natao izesitiavana anaovana pub. Tsisy mihitsy ao anaty baiboly na Eli na Elisa na Jesosy ny teny hoe tongava amin'ny sabotsy am'roa any amin'ny Koliseoma fa izy fahagagana lehibe ho atao anareo any. Tsisy zany tsisy fahagagana programme zany ao anaty baiboly na kely ary. Ny fahitan'ny olona sy tiany anehoana n'le zavatra tiany ambara dia manao manasitrana an'izay marary eo izy fa tsy manao zesta be fahagagana zany. Satria ireny le mpaminany sandoka lazainy Deutéronomie 7:10 hoe natateraka aza ny famantarana sy fahagagana nataony nefany izy taonanareo amin'ny Andriamanitra fa zany hoe ho amin'ny tenany na ho amin'ny vola aza makany. Zava-dehibe dia tsy le famantarana akory fa le tondron'le famantarana. Ozy le obolana sinoa hoe quand on montre le ciel l'imbécile regarde le doigt. Kay vilambilana ny ino moa tananfaly misy zao ny tananfaly sy ninona imbécile. Obolana sinoa teny zany tsy teny ratsy zany. Rehefa tondrona ny lanitra dia any amin'ny lanitra ny jerenao le Jesosy maty ho anao teo amin'ny azo fijaliana sy tsangana fa tsy le famantarana io zay mana vita famantarana jereo ny tananay madio tsara ery sady zay indray nasiana bigodi. Dia ny fanomezam-pahasoavana raha mana fanomezam-pahasoavana manasitrany ianao dia mila piarina mpitiavany ireny. Fanamanana mahay manina ozy izy teny amin'ny fitenin'olona sy ny anjela ary any efa tsy manana fitiavana dia tahaka ny kipantsona maneno na tolotrodorana raha ny tenako efa tsy manana fitiavana dia tsisy dikany fa mila atao amin'ny fitiavana ny zavatra rehetra. Zay fampiaranao amin'ny fanomezam-pahasoavanao zany dia mila atao ampitiavana. Fahatelo tena mila mahanana fahaiza-manavaka esprit de discernement tsika fa tsy Andriamanitra ihany mahay famantarana sy fahagagana fa ny devoly koa mahay potika famantarana. Famantarana sy fahagagana tsy vitan'ny devoly mamoaka ny zanak'Israely any Ezipta. Famantarana sy fahagagana tsy vitan'ny devoly dia mamela elokantsika tamin'ny nahafatesan'i Jesosy sy nitsanganany tamin'ny maty eo amin'ny azo fijaliana. Ny sisan'izay azo ny devoly atao donc azo mitady famantarana. Tsy mbola eto ny fanjakantsika pas encore ety amin'izao tontolo izao no ahitantsika fahoriana fa matoky fotsiny fefanaresy zao tontolo izao Jesosy ary any ny fanjakantsika. Fanjakantsika dia any an-danitra avy any koa ny andrasantsika mpamonjy dia Jesosy Kristy Tompo. Mbola mijaly tsika eto, mbola déjà et pas encore eto. Anankiray koa omeo lanja ny ordinaire. Aza mitady fahagagana foana fa misy fahagagana ordinaire. Ny fahagagana ordinaire dia tsotra maka izy maka katsaka ianao dia alevinao le katsaka dia maniry dia misy tahona katsaka mivoaka eo. Tsy hitanao zany. Ianao vidy vary sy vidy laoka eny an-tsena ireny fahagagana avy amin'ny tompo daholo ny isin'ireny. Fa raha manao indray mandeha izy hoe mametraka katsaka ao ianao verina ianao afaka 3 volana dia io ihany le volona katsaka tsy mihetsika eo. Zany ny loza indrindra eto ambony tany. Mamafy vary ianao tapa-bolana le vary mbola iny potsibary hitanao etsy eo amin'ny tany eo. Grave zany. Fa matoa mivadika vary dia Andriamanitra miasa zay. Zao ny lazainy amin'ny asan'ny apôstôly 4:12 efa vakitsika teo ny 7:7 hoe izy dia tsy namela ny tenany tsy hanana vavolombelona tamin'ny nanaovany soa fa mampilatsaka ranon'orany. Misao rano tompo fa avy ny orany.
mampilatsaka ranonorana avy eny milahitra ho anareo izy mametaona zina ho atsika mahavoky anareo amin'ny anina ary mamefa fifaliana ho amin'ny fonareo isaoryn'ny tompo zany fahagagany zany fa zany ny fahagagany ordinaire aza miandry zavatra hafa ny famantarana sy fahagagana zany a dia asan'Andriamanitra ao anatin'ny drafim-panavotany paoma io fa ny famonjeny Jesosy teo amin'ny hazo fijaliana zay ny tena zava-dehibe zay ny tondrony paomany famantarana sy fahagagana famantarana sy fahagagana manamarina ny afatry Kristy hoe mpandresy izy manome fiainana mandrakizay izy hoe inona koa le anakenina efa hitantsika tery ireny ny famantarana sy fahagagana tompoko dia tsy fiasan'Andriamanitra isan'andro raha manao fahagagana foana izy isan'andro dia lasa tsy fahagagana tsony iny ao fa matonga fahagagana dia satria fahagagana fa misy olona dia mieritreritra fa mbola fahagagana foana ny tahandrasany isan'andro tsy asany isan'andro na ao anaty baiboly ary tsika dia mahita ny fahagagana ny fivoahana avy any Ezipta ihany misy nisy kely tamin'ny Jesoa kely fotsiny nisy kely tamin'ny Samsona dia tsisy tsony tamin'ny Davida tsisy fahagagana tamin'ny Elisa indray nisy fahagagana tsisy tsony mihitsy tamin'ny andron'i Jesosy indray nisy fahagagana dia tamin'ny andron'ny apôstôly taty amin'ny epistily tsy miresaka fahagagana tsony izy zany zay tiany io zay tsy miteraka finoana ho ampino ny fahagagana fa namino ary ianao satria nefa fahagagana no nampino anao dia tsy mino anao Jesosy tsy mino finoanao Jesosy namino ary ianao satria ary farany dia misy fahagagana tsy avy amin'Andriamanitra tompoko mahay manao fahagagana daholo fahatritran'olona rehetra fa tsy Andriamanitra rery mahay ka tsy zay mahavita fahagagana rehetra dia lazainao hoe avy amin'Andriamanitra dia ivavahanao tsy azo atao zany